Hanno vizierni eko a vitany ty fampolitik dia ny fikorina ny firazan-taran'Andriamanitra. Anana ny olona rehetra trosa. Fa dia tsy maintsy mitory filazan-tsara ho fanefana ny trosa. Lozako raha tsy mitory izany aho. Move mba teo tahaka ampoly ianao. Izy eny ny mpanota tahaka anao ihany koa no vonjeny tompo e. Fa ny fiatraika amin'ny famonjena teo aminy a dia tsy tahaka ny fandraisan'ny olona sasany azy mihitsy. Nahatonga azy tena nanao fizeriny eny mba anatanteraka azy fampoly dia ny fikorina ny firazan-taran'Andriamanitra. Ary tamin'ny alalan'io lehilahy io dia faritra maro no nahazo tombotsoa nandreny afatry ny filazan-tsara. Irao Andriamanitra ny anisany. Ary hitanao fa izy a dia niteny tamintsika rehetra hoe manahafa aho tahaka ny anahafako an'i Kristy. Mijery an'i Jesosy izy dia namantatra ny sain'i Kristy dia mijery ny fanahin'i Kristy sy ny toe dia nahita ny asa fanompoana nataon'i Kristy satria izy nantoina manaraka an'i Jesosy dia niezaka nanaraka ny tompo izy. Koa Jesosy dia manome modely amin'ny fitoriana filazan-tsara dia niraisiny Paoly fianarana izany dia nitory filazan-tsara izy. Dia nanao izy, dia nanao izy, dia nanao izy, dia nanao izy, dia nanao izy. Halleluja! Telo ambin'ny folo eninjato hitsangana isika.
Haleluya. Aloha averitsika Andriamanitra ty ira vavaka izy ty atsika eo anatin'ny tompo zao. Ny tompo dia mijery antsika eto ary ny fanamasina dia eto atao fitahina. Ary eo amin'le andininy fahadimy tena vonona dia miazakazary raha misy asa atao vonona akato anao zay sitakao atao fitahina tsy tena vonona tsy andainga eo anatren'Andriamanitra fonao mivelatra tonga afaty.
Amen. Wamjeni pera na tu. सभी मास्क फेरा Oh, hallelujah.